Horatsika mendalana ihany zany ny momba ny raharaha iny fa ivadika lafim-baovao hafa tanteraka tsika dia ny sehatra politika endrasany maro fatratra ny fiaonana eo amin'ny solombavam-bahoaka sy ny mpikambana eo anivon'ny gouvernemanta azo verina fa ho tototra ny fanontaniana ireo mpikambana ao anatin'ny gouvernemanta manoloana ireo raharaha mafana eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao. Ny telopolo sy ny faraka amby telopolo ny volana May ho avy izao no anaovana ny dinika voalohany eo amin'ny député sy ny gouvernemanta. Fotoana izay anaovan'ny gouvernemanta mahafaly solona andrasana Olivier Tatitra ny zava-bitany sy ny programanasany. Amin'ny fotoana io ihany koa no ametrahan'ireo député fanontaniana amin'ny gouvernemanta. Misy ihany ny zavatra tokony mbola amboarina toka eo amin'ny lafiny insécurité, amin'ny lafiny vidim-piainana. Zay izao matetika amin'ny faritra atsimo dadadraina hoe misy ny kerea ino faritra atsimo mahazo ny androy aloha tsy fantako fa raha mahazo anay somary avarabaratra dia azo lazaina hoe bahavitra ny vahoaka tamin'ity satria miankina amin'ny toetrandro. Misy ny lotsakorana dia afaka mamboly le vahoaka ary za moa dia sahy mitena ao amin'ny distrika misy anafa milamina be ninitra na dia atao hoe tsy milamina amin'ny ankapobeny aloha hoe zato isanjato sarotra. Mikasika ny feo ny sina fitsipaham-pitokisan'ny gouvernemanta dia nilaza ny député Randriana Andraina Théophile fa mbola mijanona ho tsao sy fanakorontanana fotsiny izany. Tsy mbola nisy hoy izy ny fanangonan-tsoniny no mariany kosa fa tokony isy ny fanoloana sy fanatsarana ny gouvernemanta. Ho an'izay mieritreritra hanao empêchement zany tokony hialo fifidianana nge heritaona sisy hanao vote de confiance zany aveloan'ny prime ministre ipetraka eo mbola veriko le teniko hoe nisy ny mpamosavy malemy trano izy président ihany eny tena izany ka za président mahasombavambahoaka ana raiso ny andraikitrinao fa reo olona reo no mianao fahefana anatanteraka ny programanao nefa misy ny te-hamingana. Akoatra io raha mafana everina ho resahana mandritra ny fiaonany eo amin'ny gouvernemanta sy ny député ihany koa ny momba ny raharaha Somamanina, Antsakabary, Claudine Razaimamonjy, Andohany Lakaga, ny fitsaram-bahoaka, ny halatra Avanila sy kidnapping. Arak'izany mety hafana ny fiaonana voalohany eo amin'ny gouvernemanta mahafaly sy ny député izay totosaina ny farany volana izao.